amin'ny fifaliana avy amin'ny ara-barantsika rehetra natratra izao alahady voalohany amin'ny volana jona izao. Alahady fafito amin'ny volana jona roapolo sy roa arivo. Alahady hanomboana ny trinité ipanjinantsika fiangonana ihany koa no ahevitra hoe mihavana ao amin'ny tompo. Alahady ihany koa miarabana ireo reny rehetra no mifankalazana ny fetiny avy eo ary hitondranam-bavaka azy ireo. Ny tondran-ten'Andriamanitra amintsika dia ny ray aman-dreny mpitandrina Andriamasoanahy. Ny diakona mpiara-miasa dia ny mpikambana ao amin'ny sokajy maharitra ary mitendry ny zava-maneno dia Andriamantora sy ny Malala Mandry. Deo mantsika riavana ny salamo fahadimy amby efapolo amby zato, ny andiny fahadimy amby folo ka hatramin'ny faha iraika amby roapolo ary ny hira faha-raisa ao anjato ho fidiranan'Andriamanitra. Mantsika raha ihany koa ny fanekemponana laharana voalohany. Ho an'izay rehetra moranan'Andriamanitra sady voantso no masina. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Rehefa malala amin'ny tompo, aokontsika hitsangana hisaotra sy hidiran'Andriamanitra. Dia mivonantsika ny famakiana ny salamo fahadimy amby efapolo amby zato, ny andiny fahadimy amby folo ka hatramin'ny faha iraika amby roapolo manao hoe amin'ny anaran'ny tompo. Ary ianao manome azy ny hanina amin'ny fotoana, manolotra raha-tanana ianao ka manampy soa ny zava-maneno rehetra. Marina Jehova amin'ny lalany rehetra, sady mamelona fo amin'ny asany rehetra. Jehova dia mikanefa izay rehetra miantso azy, dia izay rehetra miantso azy mahay tokoa. Kanefa ny irintsy matahotra azy izy, ary ela ny fitarainy ka mamonjy azy. Miantso izay rehetra tia azy Jehova, fa miantso mahay rehetra ary miaina. Ny fidiran'ny Jehova no teny vavaka, ary aoka ny rehetra karazana masina izay rehetra. Amen.
misaotra iray aho noho ny amin'ny Jesosy zanakao mifonao eo ankavananao. Ankehitriny ary mikataka ny fanahiniana masina izahay mba hitarika anay amin'izao fanompoana masina izao, ka ny zavatra rehetra ataonay eto dia voninahitry ny anaranao irery ihany ary ho fampandrosoana anay sy ny vahoakanao. Ka olonao mahavoazinao indray izahay aoriana izao fanompoam-pifavarana izao, amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mipetraka ny filoana. Tonga eo amin'ny fankalazana ny ten'Andriamanitra isika diavana, ka alohan'ny hitsanganan'ireo tompona anjara amin'ny vahoaka fitsilovana sy ny famakiana ny hety, dia ataontsika ny hira voatondro, hira fahasivy amby roapolo sy efajato andiny voalohany sy fahaefatra. Mbola hiara-valaka isika tompo. Jesosy, mbola misaotra anao hatrany izahay raha mbola nomenao tomponandro, nomenao hery sy tanjaka, ka tonga eto amin'izao tempolinao izao mba hidera ny anaranao. Misaotra anao koa izahay raha mbola nomenao fotoana hiainoana sy hamakiana ny teninao ary handraisana ny hafatrao. Tompo, aron-tsay aminay tsirairay avy ny fanahy masinao mba handraisanay ny izay tianao farana aminay araka izay sitraponao fa tsy araka ny fahalalànay zanak'olombelona. Dia misaotra Tompo. Amen. Hamaky ny tenin'Andriamanitra isika, izany dia hitantsika eo amin'ny salamo. Salamo fa 330. Salamo fa 330. Amin'ny anaran'ny Tompo. Endre tsara sady mahafinaritra raha ny raharaha ny aramonina, tahaka ny dilivo tsara amin'ny izay mitsororoka amin'ny solitra dia misolitry Arona, izay mitsororoka amin'ny morotongotra akanjony, tahaka ny ando any Hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra Ziona. Fa voadidin'i Jehova eo amin'ny fitahiana dia fiaina no mandrakizay. Janona toko faha-telopolo, andiny faha-efatra amby telopolo sy faha-dimy amby telopolo. Didy vaovao no omeko anareo, dia mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa. Romanina toko faha-telo amby folo, andiny faha-valo ka hatramin'ny faha-folo. Romanina toko faha-telo amby folo, andiny faha-valo ka hatramin'ny faha-folo.
Fa ny hoe aza midangajanga, aza mamonomono, aza mangalatra, aza mitsitritra zava-trondro mba amin'izay didy hafa rehetra, dia samy efa ao anatin'izao teny izao hoe fitiavana namanao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa dia ny fitiavana no fahatanterahana ny akany. Ray Masina, Mialohan'ny hitsanganana fanofon'Andriamanitra hitondra ny dia ataontsika fitsanganana ny hira fa 180 sy 500 ny 120 sy fahavalo. Fanahy kristianina, ilay fanahy fampahiry, fanahy fitiavana sy ny fahamahinana aminareo rehetra manan-kariva. Ao antsika eto an-tranon'Andriamanitra izany, na ho an'ireo avantsika dia manaraka any amin'ny isan-tokantrano. Miaraka manokana angamba nareo renim-pianakaviana, mitahiny tompo, mahatratra ty fofon-dehibe any ity ny fetin'ny reny izany. Ny fiadanan'ny tompo tokoa no anataka amin'ny fonareo, soavinareo. Ary maro ny fanazo fanomezana, misy ny mbola azo rehefa avy eo, fa ny fanomezana miambona antsika, na ho an'ireo renim-pianakaviana, ho antsika rehetra miara-mivavakoana izao anio izao, dia ny tenin'Andriamanitra izany, dia nambaran'ny mpanorona ato amin'ny bokin'ny Salamo 130 amin'ny 100. Salamo 130 amin'ny 100 rehefa, isan'ireo salamo izay antsoina hoe salamo fiakarana izany. Iravavaka fanaon'ny zanak'Israely rehefa hiakatra ao Jerosalema izy ireo amin'ny alalan'ireny fivahiniana masina ireny. Manao izany hira izany izy ireo rehefa rehefa miditra ny tanàna masina, dia ny tanànan'i Davida izany. Ny mpandinika moa dia milaza hoe isaky ny zanatsohatra iakaran'izy ireo dia manao andininy iray izy ireo amin'ny salamo fiakarana. Manomboka any amin'ny salamo 20 zany hatramin'ny salamo 130. Isaky ny miakatra tsotra izy ireo zany dia manao andininy iray isaky ny salamo. Fa tsy vitan'izay manao andininy iray ihany izy, fa nanihy fanahy koa rehefa izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'izao salamo fiakarana izao, dia manao ambaratoa tahaka an'izany andro, tahaka ny fiakarana tohatra anankiray. Ary dia isan'izany indrindra ity salamo 130 amin'ny 100 ity, izay manambara indrindra ny amin'izay atao hoe fiavana ao amin'ny tompo. Be dia be angambana izay mety vorom-pihavanana, na izay mety mampiavana, fa izay horesan'Andriamanitra antsika kosa amin'ity any ity, izay antsoina hoe fiavana ao amin'ny tompo Andriamanitra. Misy
Matanatohatra tena zanatohatra teo nefa mety n'Andriamanitra manambary zany amintsika ny tiany ity. Fa ny zanatohatra voalohany dia izao: mipiavana ao amin'ny tompoko dia miara-monina. Indrindra ny voalohany nefa atao ny Salamo 130 manehoan'Andriamanitra amin'izany amin'ny alalan'ny David manao hoe: ende tsara sady mahafinaritra raha ny mpiraharaha no miara-monina. Ende tsara sady mahafinaritra raha ny mpiraharaha no miara-monina. Ny mpiavana ao amin'ny tompoko. Eo asehon'Andriamanitra ny alalan'i Davida sy ny zanak'Israely fa miara-monina, miara-mitoetra. Noho ny antony maro samihafa nefa dia anisan'ny vahoaka izay miparitaka manerana amin'izao tontolo izao ny jiosy. Raha misy olona miparitaka manerana amin'izao tontolo izao dia ny jiosy izany. Tahaka ny eto Madagasikara tsika, misy ny olona faran'izay tena mameno an'i Madagasikara paritaka manerana nosy dia ny tahaka ny Betsileo zany. Na makany avaratra ianao, na aty afovoantany ianao, na makany amin'ny atsimo ianao, dia mahita Betsileo foana eo. Dia tahaka an'izany toy ny jiosy. Na iza anay ilay amin'izao tontolo izao dia feno azy ireo. Fa rehefa tonga kosa ny fotoana anankiray, dia ny fotoana fivainganana masina, dia mitody donaka ny Jerosalema avokoa izy ireo. Ary rehefa tonga ny Jerosalema izy dia miakatra ho any amin'ny dinitony. Ary ity Salamo 130 ity dia anisan'ny hira afaka fanaon'izy ireo rehefa hiakatra ao amin'ny dinitony izy. Dia tonga ny andro lehibe izay hiaona ny taranak'Israely manerana an'izao tontolo izao. Dia mpafahoana ny fokon'ny foko, mpafahoana ny fianakaviana rehetra, olona marobe no mameno ny tempoly sy mameno any Jerosalema. Davida mpanjaka nanao an'izany rehetrarehetra zany dia tena faly tokoa izy mahita ny vahoakan'Israely vory marobe. Kanefa mietika koa ny fony satria hitany tokoa fa maro ny zavatra manahirana lalovan'ireo vahoakan'Andriamanitra reto. Tao ny fisaratsarana, tao ny tsy fahampiana, tao izay mety karazana olona maro samihafa ka nampiparitaka azy ireo manerana amin'izao tontolo izao. Koa anisan'ny fihetsem-po tao anatin'ny Davida ka nahita an'ireto vahoaka marobe reto izy dia ny fihetsem-po hitaona azy ireo hakaman'ny fihavanana sy ny fiombonana. Azo ampirana azy reto manao hoe: ende tsara sady mahafinaritra raha ny mpiraharaha no miara-monina. Anisan'ny tena zava-dehibe nefa amin'ny Davida izany atao hoe fiombonana, firaisan-kina, fihavanana izany. Fantatsika loatra ny tantaran'i Davida nefa fa na ny ankonany dia nandalo fotoan-tsarotra, nisy ny fisaratsarana. Aretsika tsara koa fa ireo fokony folo ao amin'ny Israely dia nandalo fotoan-tsarotra ihany koa, ary nisy ny fivakisana tamin'ireny foko ireny. Izany no nampihetsika-poan'i Davida rehefa tafavory ny rehetra tao Jerosalema ka nahatonga azy hanao izao andro fihavanana izao, hitaona ny olona rehetra ho amin'ny fihavanana, ho amin'ny fiombonana, fa indrindra amin'ny fiarahamonina. Hoarany Davida amin'ny fiarahamonina tsara, ilay fiarahamonina izay efa tsara sy mahafinaritra eto. Tsara daholo ny fiarahamonina rehetra nefa na ny mpiraharaha na ny mpianadahy, fa na ny ohatra manokana ny mpiraharaha satria ny mpiraharaha dia anisan'ny manana fiarahamonina hafakely. Tsy voatery tonga ny fomba fijery, samy manana izay maha izy azy. Fa izao kosa ny mpiraharaha misy ny tsy fihetezana, na misy ny olana tsy mba mianjely avy hatrany dia mifanatona, ary tena mafiorina ny fihavanana sy ny fankatiavana izany mpiraharaha izany. Dia izany nefa no anoharan'i Davida ilay fiarahamonina tsara sady mahafinaritra ho tahaka ny fiarahamonina mpiraharaha. Ka na eo ara izay mety fahasamihafana, na mety eo ara izay mety olana, dia mahay mifanatona, mifamelaheloka, mifankatiana mianakariva. Ry havako manao amin'ny tompoko, ity ny tonga amin'ilay tenim-pirazantsika hoe: vita betsy ranomanitra izay mitambatra vato ary izay misadika fasika. Zava-dehibe ny fiombonana sy ny fihavanana, ary izany no antsoin'i Davida an'ireto zanak'Israely reto mba hiavana sy mifankatia ary hiombona. Ry havako manao amin'ny tompoko, antso amin'ny fanoezana lanja ny amin'ny fihavanana sy ny firaisan-kina ho ataon'Andriamanitra antoka sy aminao amin'ny tian'ity. Raha tsy manao eva na ny fiarahamonina amin'izao
Dia Jesosy Kristy mihitsy no maty teo ambony hazo fijaliana mba hampiavaka antsika amin'Andriamanitra. Fa hampiavaka antsika rehetra ihany koa mahatonga antsika rehetra ho mpianakavy amin'ny finoana any Jesosy Kristy. Ka rehefa mitenitsika eto hoe mpiavaka tompo dia mpianakavy amin'ny finoana zany ny amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay miteny any amin'ny filazantsara tamin'izao hoe didy vaovao nomeko anareo dia no mahafantatra anareo fa izany no marika sy famantarana fa mpianatra. Ny mpino ihany isika kristianina dia didiny Jesosy mba hiaina tokoa amin'izany fankatiavana sy ao anatin'izany fiangonana izany. Raha vakoa raha teraka tokoa ilay tenin'ny Pentekoste hoe fa isika rehetra na dia maro aza dia tena iray tokoa ao amin'ny Jesosy Kristy. Fa raha mijerentsika fiangonana tokoa nefa dia hita tao anatin'ny fiangonana avokoa ny karazan'olona rehetra. Misy atin'ny profesora, misy atin'ny mpampianatra, misy atin'ny mpitsara, misy atin'ny tanara, ny mpivarotra, ny olon-tsotra, misy koa atin'ny mangatra. Ary nareo rehetrarehetra ireo ary samy manana ny tena manana-beazana azy, samy manana ny kolotsain'ny angonana sy ny fianakaviana, samy manana izay mahazatra azy, samy manana ny fombafomany. Fa nefa izany rehetrarehetra izany nataon'Andriamanitra miaraka tokoa anehoana fa isika fiangonana ilay fiarahamonina ahorona ny amin'ny Jesosy Kristy. Isika fiangonana ilay fiarahamonina tian'Andriamanitra anehoana tokoa izany hoe fahatsarana sy mahafinaritra izany. Dia avako marao ny tompo any amin'izao tontolo izao ny fahasamihafana dia mitondra amin'ny fitoto tokoa sy ny fizarazarana. Fa amintsika mpino kosa ny fahasamihafana dia harena izay ifampizarantsika fa harena indrindra entina mitory ny filazantsara ny Jesosy Kristy amintsika. Dia hita taratra indrindra amin'ny fiarahantsika monina na dia eo ary amin'ny fahasamihafantsika no ny amin'ilay fampihavanan'i Kristy ka mahatonga antsika iaina ao anatin'ny fiarahamonina mirindra sy milamy ary feo fifankatiavana. No ny amin'ny fitiavan'i Kristy ihany no mampanjara izany fiarahamonina izany. Fa ny ataraka ohatra faharoa ihany ambarany Kristianandro teo amin'ny telopolo amby zato teo dia izao ilay fiarahamonina na ilay miarahamonina dia manana tanjona. Ny tanjona dia izao anintona ny hafa. Indrindra ny faharoa no milaza indrindra izany. Indrindra masika be da manao hoe tahaka ny dimy tsara ny loko izay mitsoroka amin'ny somotra dia misombotra arona izay mitsoroka amin'ny tongotra akanjony. Ilay fiangonana sy fihavanana izay ambara hoe tsara sady mahafinaritra nefa dia voafatotra sy voafehy ny fitiavan'i Kristy, voafehy ny fankatiavan'ny kiralana ary oharina indrindra izany eto amin'ny alalan'ilay diloilo izay fomba fanao amin'ny fotoan-dehibe teo amin'ny Jesosy, indrindra fa rehefa anositra ny mpisorona izy amin'ny asany, consécration ny mpisorona izany dia andrarahana diloilo manomboka aty amin'ny tampon-dohan'ny mpisorona dia amin'ny akanton'ilay matory amin'ny volom-bavany ary dia diloilo hafakely moa io fa dia hita dia milaza hoe huile d'olive ampiana hanitra naturelina maro samihafa. Ka hafa loatra izy io fa raha voararaka fotsiny io amina toerana amina olona iray dia tena manerana mihitsy ny fofona mamelivelo sy ny fofona manitra. Rehefa hosorana n'ilay menaka manitra izany ny mpisorona dia tsy izy tena ny any no manitra mamelivelo fa ny mpisorona rehetra miaraka aminy, ny olona rehetra ao anatin'ny efitrano ary tsy ny olona ihany fa hatramin'ny foto-drafitr'asa hatramin'ny lalana dia
fiarahamonina tsara. Ilay fankatiavana eo amin'ny mpino mba hanerana amin'izao tontolo izao ka mba eo faka amin'ny olona rehetra tokoa izany satria tadidio. Fa na inona trangan-zavatra amin'ny fiainantsika dia mijerentsika izao tontolo izany. Ao anatin'izao fahasahiranana lalovan'ny firenena sy lalovan'izao tontolo izao dia tadidio tsara nefa. Fa na dia eo ary izay olantsika ny amin'ny tebiteby, ny amin'ny tsy fahampiry dia tadidio fa mijerentsika izao tontolo izao. Na ohatrano ianao, jerenao ny ambonanao. Any am-piasana ianao, jerenao ny mpiara-miasanao. Eny an-dalana ianao, jerenao izay olona rehetrarehetra izao. Dia afaka manao amin'ny tompo samy mijerenao ny olona. Inona no hitany aminao? Mba tsy lazana hoe fofona inona no eny aminao? Zavatra inona no hitany aminao? Engany ho fitondran-tena tsara. Engany ho tokantrano milamina sady mahafinaritra ka manintona olona. Engany ho fomba fiasa marina ary manintona olona sy mampandroso ny mpiara-belona no hitan'ny olona amin'ny fahitantsika. Fa izany indrindra ny avy ny lasan'Andriamanitra antsika indrindra fa amin'izao fotoan-tsarotra izao mba hahatongatsika tokoa mpiara-miasa amin'Andriamanitra hisintona, hitarika ny olona rehetra mahakamamy izany fihavanana sy fiangonana izany. Amin'izao vanim-mampilelatsika izao nefa na dia tena mahalasa eritrerotra nefa tonga amin'ilay fomba fitenenana hoe mahavery fanambona velona zavatra mitranga eny amin'ny fiarahamonina sy amin'ny firenena. Fa ao anatin'ny vanim-potoana sarotra tokony fanomezan-tany, tokony fankatiavana, tokony resakiana ny fanometrana izany ny zavatra mitranga. Tsy mahavaritra izany satria ny fitiavan-tena no mameno tsirairay avy. Fa ny tiany ity dia miantso anao ny tompon'Andriamanitra. Ilay fitiavan'i Kristy, ilay didy vaovao ny tian'Andriamanitra mba iainao sy velomana ka hahatonga azy tonga vaovao ny tena fahazavana sy hitarika ny olona rehetra iaina amin'ny fahazavana Kristy ka iaina sy hakamana ny fiarahamonina tsara sady mahafinaritra hanjakana ny fankatiavana sy ny fanondranana. Tohatra fahatelo farany ary dia ilay ambaran'i Davida ery amin'ny andinin'ny fahatelo manao hoe tahaka ny andro any amboniny izay milatsaka ny tendrombohitra Ziona fa voadidin'i Jehovah eo ny fitahiana dia fiainana ho mandrakizay. Aika izany ilay fiarahamonina tsara sady mahafinaritra dia tsy hoentina hanintona ny olona ihany kosa na hisanina ny olona hitolotra sy hijerenao ka akaty aminao aiza izay ihany kely izany ilay izy. Fa aika ilay fiarahamonina tsara sady mahafinaritra hanjakana ny fankatiavana dia fantsona anankiray, lakan-drano lehibe anankiray izay hipisahan'ny fitahian'Andriamanitra ka tian'Andriamanitra mba ho zaraina amin'ny manodidina sy amin'ny mpiara-belona. Tsy misintona ihany izany na mahataona ny manodidina fa indrindra tian'Andriamanitra mba ho loran'ny fitahiana hampavokatra ny manodidina. Izany no tian'Andriamanitra
Izaho sy ianao ilay désir manodidina amin'ny tendrombohitra eroa. Na eo ary izay tsy fantanterantsika tiantsika Andriamanitra ka manondraka antsika amin'ny ranomora-pitahiana sy fahasoava ka tonga ny tany manodidina sy atonga antsika rehetra koa ny tany mahafokatra amin'ny finoana sy amin'ny filasan-tsara. Izaho sy ianao ihany isika fiangonana ilay tendrombohitra Zion, tendrombohitra tsy mendrika kanefa noho ny androm-pitahiana avy any eroa dia tonga fitahiana ho an'ny manodidina rehetra. Ny fiangonana zany, ny mpino zany tsy sehatra ivelan'Andriamanitra ihany akory fa sehatra indrindra ihany koa hitsarany fitahiana avy amin'Andriamanitra ahafahantsika mifampizahazany fa indrindra azahoantsika mizahazany amin'ny mpiara-belona amintsika. Ravako manao amitoy zava-dehibe tokoa amin'ny zanak'Israely ilay fotoan-dehibe anatanterahana ny firenena azy any Jerosalema. Zaho sy ianao kosa ravana ankehitriny isanandro isanandro dia tian'Andriamanitra ianao vahivahiny manakariva ho aminy ary toetra manakariva amin'ny Tompoandriamanitra iaina sy sitraka izany fitahiana izany. Isanandro isanandro koa ianao dia tian'Andriamanitra mba hizahazany amin'ny mpiara-belona aminao. Ho antsika manokana tao mabadiny kafo ihany amin'ny fotoana koa dia mba manana fotoana dehibentsika. Ny fotoana dehibentsika dia fety-bokatra amin'ny fahadimy ny volana Jolay ho avy izao. Mampiavaka ny fety-bokatra ny antsika dia izao fotoana anankiray izay iaona ny zanak'am-pielezana rehetra manelana nosy. Iantsona tsy ny zanak'am-pielezana rehetra manelana nosy miaraka amintsika rehetra atao amin'ireny fiangonana ary misaotran'Andriamanitra isika, mankaka-pitahiana amin'ny asan'Andriamanitra isika, hifanomezana isika, hafarosy ny anan'Andriamanitra dia ny fitorianan'ny filazantsara. Mba ho fotoana iray manokana mihoatra no masaka koa mety taona roapolo amby roa satria hanamavisantsika olony izany fiangonana sy fankatiavana ary fihavanana izany amin'ny zanak'Andriamanitra tamin'ity ambavadin'ny Paty. Maro tokoa izay tantarantsika izay, mety misy ny tsara, mety misy ny andalam-pahatsarana. Tsika tsirairay avy izay zanak'ambavadin'ny Paty samy manana ny maha-izy antsika fa tonga ny fotoana amin'ity taona roapolo amby roa ity. Mety efa ny antso-pihavana atao amin'ny Tompoandriamanitra, atao-bavantsika ty an-tranon'Andriamanitra. Iarana ny voninahitran'Andriamanitra, mifampizarana ny fitahiana ny men'Andriamanitra antsika, ka atonga asy atonga zao fiangonan'Andriamanitra zao rehetra. Fa ho tena lakana idobahany fitahiana. Na amintsika mpianakavy foana zany, na amin'ity manodidina ity zany, hatrany amin'ny farany tany izay nandrahan'Andriamanitra antsika. Jesosy ravana dia milaza hoe ianareo rehefa masin'ny tany. Dikan'izany dia izao ny fisian'ny mpino anankiray, ny fisian'ny fiangonana anankiray dia tokony hisy akony amin'ny manodidina azy. Ny fisian'ny mpino, ny fisian'ny fiangonana dia tokony hitondra tsiro amin'ny tontolo manodidina azy ary dia fitahiana indrindra izany tsiro izany zao men'Andriamanitra antsika sy velomantsika. Ankehitriny ary havana samy tia mitentsika ny fisianao mba mitondra voka-tsoa sy mitondra fitahiana manodidina anao. Ny tokantrano sy ny tokantranonao ve manahoana ny fahitanao azy? Tena misy akony amin'ny mpiara-belona tokoa ve? Ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto ambavadin'ny tafo ve sy manelana amin'izao tontolo izao tena misy akony tokoa amin'ny tontolo manodidina sy amin'ny mpiara-belona ary ny mpiara-monina sy ny firenena. Tsara ho ve? Fa mahatonga lavelona eny an-trano-famonjena ianao ankehitriny dia nampiavana anao amin'Andriamanitra Jesosy Kristy. Ary Jesosy Kristy mihitsy mampiavaka antsika. Ka mitoerana ilay fiarahamonina tsara sady mahafinaritra. Miteza ho anentona ny hafanaradiana toa, fa indrindra miteza hiala ny asan'ny Tompoandriamanitra ka hizara sy hiaina ny fitahiana izay men'Andriamanitra antsika. Fa izao tsodranmasina izao izay nataon'ny Tompoandriamanitra tamin'ny Abrahama ho atao avy ny Tompo amin'ny fiangonana sy antsika rehetra koa dia ankehitriny manao
tonga ilay kovavy menao na amin'ny teny fa indrindra amin'ny asa. Atonga ilay tokoa izara sy aina amin'ny fitahinao Andriamanitra ka ataroso zao tontolo zao. Vokatra tokoa ny tany izay andrahanao anay fa avokarana amin'ny finoana sy amin'ny filazantsara izany. Ny tompoko ty anay mivavaka indrindra izao ora sy fotoana izao ho an'izay rehetra ao anatin'ny fotoan-tsarotra na tsy fahampiana izany na tsy fahasalamana izany na mety ho kalazan'olana hafa ihany koa. Tompoko ty anay vavaindrindra ny fonay rehetra raha tsy aovanay tokoa fa Andriamanitra be fitiavana tokoa ianao, be famindrampo ary na inona toetra anay sy tafazava teo amin'ny fiainanay dia te avitoetra ny fiadanana mandrakariva ianao. Ary zany fiadanao izany Jesosy rehetinay mijoro vavolombelonao amin'ny mora na amin'ny sarotra. Dia mahatsara vavaka manokana izay Jesosy ireo izay ao anatin'ny aretina mafy tokoa, ao ny tratran'ny Covid-19, ao izay mety manana aretina hafa na any amin'ny toeram-pitsaboana izany, any an-tokantrano indrindra fa miara-mivavaka ankehitriny. Ianao Jesosy ilay Andriamanitra ny fitahiana sy ny fahasoavana. Ianao ilay Andriamanitra mpahasitrana raha mety ianao tompoko. Dia madinireny loanaretina amin'ny loharan'aretina amin'ireny tsy salama rehetra ireny mba azahoany fahasalamana mety ny manome voninahitra anao. Ampahirezo ny fianakaviana, ampahirezo ny fiarahamonim-pirenena, ampahirezo ny mpitsabo sy ny mpiara-miasa aminy, indrindra ny fitondram-panjakana rehetra mety toerana ny any am-pitana mba hanana fanendrentena sy fitiavana. Ka tena anaiky ho tananao tompoko anasitrana anariny ireny marary ireny. Ampahirezo koa ny mpiara-biolona, ny mpianakavy ny fona, indrindra fa ny fiangonanao tompoko ampahery sy andray na ny salama na ny fasitrana, mba ho lavitra ny fanavakavahana sy ny fanindrina fa mba ho anatin'ny fitiavana tokoa. Ka na eo ara izay mety tsy fahasalamana na eo ara izay mety tsy fahampaterana dia tena miara-miaina tokoa anie izay satria ny fitiavana Kristy no mampifamatotra sy manome anay na tetehona andrano eny amin'ny fiarahamonina, indrindra fa amin'ireny sehatra amin'ny fitsaboana izay hatrehana ady mafana tokoa ankehitriny. Tompo Jesosy, mitoraka aminao indrindra ihany koa izay satria tokoa amin'izao vanim-potoana izao ny ao anatin'ny tsy fisiny, ao anatin'ny fahantrana, na niara-tanahy izany mba atao vita fihavanana aminao, na niara-tsainy izany mba omeny fiadanana ny fona izy rehetra mba ho lavitra ny tebotebo sy ny ovovo fa indrindra ny ara-nofo. Tsy misy miafina aminao ny tsy fahampiana tompoko. Ianao Jesosy ilay manana fo omeny. Meteza tompoko anao mba momba ny fiangonana ho an'ny mpino rehetra, mba hanome ireo olona ireo zaza ho azy, mba hanana ny endrika ao Andriamanitra tahaka ny nahavianao azy ka mba ahatonga azy rehetra ho anopo sy hanome voninahitra anao. Tsy tokoa fa na eo ara izay mety tsy fahatanterana ny antom-pitahiana avy aminao tompoko dia atosaka ao amin'izy rehetra indrindra amin'ny alalany fiangonanao. Vavaka manokana izay Jesosy ho an'ny fiangonana rehetra manerana amin'izao tontolo izao. Ambino amin'ny fitorian'ny filazantsara, amin'ireo asa maro samihafa izay tanterahan'izy ireo, na ny asa matana izany na ny ivelany. Ary tsarovana vavaka manokana aminao tokoa ny fiangonanao eto am-bavahadin'ny tany. Ao anatin'ny fiomanana indrindra amin'ny feti-bokatra, ianao mandamina ny zavatra rehetra, ka na dia eo ara izay mety tsy fisiny, na eo ara izay mety fahasahiran'ny eto amin'ny firenena, atobay amin'ilay tompony fitahianao mba azahoany mifampizaro sy mampandroso ny fiangonanao mba ho voninahitra mandrakariva. Ny tompo ty anay mbola maro ny vetsivetsem-ponay izay teny angatahana aminao, ko iloha ny vavaka mangina izay asandratra ny tsirairay aminao tompo ankehitriny. Tompo ty anay, fantatray fa ianao ny mahalala ny mahasoa sy mahatsara anay, ka mila tsy voatolo ny vavanay akory ilay ankehitriny. Dia tanterao amin'ilay tompony sitraponao fa misaotra anao indrindra izay. Dia tireny ampimo amin'izao vavaka izao, amin'ilay vavaka nampianarina manao hoe fanomezana ianaratra, mamasitraka fitondrany fanjakana, atao ny sitraponao, izay tiatanatra amin'ny sarotra, fianomezana sy fahasalamana, mampianarana fiatanana sy fiatanana, aza fitondrany fanjakana, mamafana fanjakana sy ary voninahitra sy
eo am-pitsanganana ilay avy mandeha raha antsika manaiky sy manambary ny fanekam-pinoana kristiana izay rasantsika amin'ny fiangonana mandray izao tontolo izao dia ny fanekam-pinoana arahana voalohany. Mino an'Andriamanitra antsika manatra sy mitirana amin'ny Jesosy Kristy isanandro fanaontsika izay nitotoana tamin'ny masina nateraka mahitsika anjara manatao-pitotarana olona nazy fizarena mankandrena nivitanantsika hitanafanampana ny fahatena miaraka amin'andro hipetraka amin'Andriamanitra Kristy avy ny tsara mipetaka sy ny maty ny fiainamasina fiainamasina ny Jesosy Kristy fiainana masina fahalalakeo fitsarana tena maty ary fiainana mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana sitariana izay jolosika vavolombelona tompo no ny fitahin'ny antsika ao anatin'ny asa vavolombelona izany. Asa vavolombelona roa tanterahantsika amin'ity anio ity. Ny voalohany fetin'ny renany iaravan'ny reny sika fitonam-bavaka azy ireo. Ary ny faharoa ihany koa anaty fandraisana ny fampitondram-bavaka misy ampandray ny fanasana. Manasa anareo renim-pianakaviana rehetra ny avy. Any manatrika ny tokantrano mba hijoro eo amin'ny toerana izay misy anareo ankehitriny. Ny tenin'Andriamanitra ny afaka izay tiana ampitaina antsika ankehitriny, ifampahelezantsika amin'izao anio izao. Ny tenin'Andriamanitra tamin'ny boky Rota toko fahatelo ka ny andininy faraika ambin'ny folo manao hoe ho ankehitriny aza matahotra ataoko aminao izay rehetra angatahina fa vehivavy tsara ianao. Fampiaravantsika ny avy dia misy tononkalo ty avy amin'ny sekoly Taniketsy ny fampiaravana aminareo renim-pianakaviana manao hoe sisy enda tadidy fa miraikitra anaty neny tsy vatana ihany sy ady ankinana faina ny biby na ilay fanambinana tsy endritra ihany fa mamin'ny foko fa tokita maso ary hiamboha tsy hoe sandro fotsiny nondafondana fa tana mamolotra izay fanana tsy hoe maso ihany hitsikitsika fa jery mitaratra koa izany dia mba ho tavin'ny tompo aminareo tokoa ny izany ary le tompo tokoa ampitoetra aminareo ny fiadarana mandrakariva sy ny mandrakizay. Mivavaka isika. Misaotranao indrindra ny tompon'Andriamanitra ny amin'ny nitahinao manokana ny fianakaviana, ny fiangonanao, ny amin'ny reto renim-pianakaviana ireto. Ianao le Jesosy no hanampina azy ireo tokoa amin'ny fahasalamana, amin'ny zavatra rehetra tahaka ny fanambinanao ny fanahin'izy ireo. Ary araka ny teninao tompo, izay rehetra angatahany mba ho valinao araka lehibe indrindra foana sy ny fitiavanao. Ampahelezo koa tompo izay ampona ho tena mpiara-miasa amin'izy ireo, hanomana azy ireo tokoa ka hahatonga azy ireo tokoa ho vehivavy mendrika ny voninahitra ao. Ka ny tokantrano misy azy ireo, eny ny tokantrano rehetra, ho tokantrano tsara sady mahafinaritra, anjakan'ny fifankatiavana sy ny fiadanana ny amin'anao Jesosy Kristy tomponay. Amin'ny anaranao mamoana izany vavaka izany. Misaotra indrindra tompo. Hira enimpolo amin'ny fitonjato ny avy ataontsika ny andininy voalohany ihany. Fampiaravana sy aravana ireo renim-pianakaviana.
miara hivavaka isika ankehitriny. Ary ao ina mivavaka kosa dia ny raha raika amin'ny folo amby roanjato, raika amin'ny folo amby roanjato ny andininy fahadimy sy ny fahaenina ny rahantsika misaotra mivavaka isika. Indreto izay mpandray ny fanasana masina Jesosy, izay isan'ny mantsono sy midina mba eo amin'ny sy eo amin'ny fiainana miaraka aminao ankehitriny. Resy lavitra izay tompo, fa ny mahafanasana masina ny fanasan'ny tompo dia ny fanatrehanao azy ary ny fitahinao atobaka ao amin'izany fanasana masina izany. Indreto izay mpandray ny fanasana tompo, misaotranao indrindra ny amin'ny fanatrehanao amin'ny fiainanay, misaotranao amin'ny fitahinao ary vonona izay ankehitriny hiaina izany fitahinao izany ary izary izany koa any amin'ny sehatra izany raha aminay. Fa sady mpandray fahasoavana izay no mpandray ajitsy andraikitra lehibe ihany koa manomboka eto anivon'ny fiangonana sy ny fiarahamonina ary ny firenena. Amin'ny anaran'i Jesosy nanomboka izany vavaka izany, misaotra indrindra tompo. Amen. Tonga eo amin'ny filazana ny raharahan'ny fiangonana isika ry-havana. Matomboka izany amin'ny famakiana ireo taratasy izay voaray ary ny ray aman-dreny mpitandrina no manohy sy hamarina ny filazana. Taratasy fisaorana. Ny zanany Razafilely Florent mianakavy ary ny fianakaviana iray manontolo dia maneho etoana ny fisaorana ny ray aman-dreny mpitandrina mivady, ny fitandremana ambavady ny tafo, ny dekona sy loholona, ny sokajy mino, ny sekoly ten'Andriamanitra, ny fanira tefy, sy ireo rehetra izay tonga nanontrona sy nampahery nitondra bavaka tamin'ny sanany rainy Raminsoa Rémy. L'Andriamanitra manankareko azy soavana, androtsaka ny fiadanany manana ampy ho anareo. Saorana ihany, ny vadiny, ny zanany, ny zafiny, ny iray tapo aminy, ary ny fianakaviana manontolo dia maneho ny fisaorana feno ho an'ny rehetra, mpianakavy finoana, tonga ny totototo, nanotrona, nampahery sy nampionina, ary nitrotro angavaka anay tamin'ny namoizanay ny manaranay Lara Soamanana Claude Ulysse. Andriamanitra ny fiadanana ny hamaly fitianareo. Fanentanana. Satria mbola ao anatin'ny miainam-pahasalamana isika izao dia hiangaviana hatrany isika hanaja ny fepetra izay mifanaraka amin'izany. Rehefa mirava izao fanompoam-pivavahana izao dia aza diny manoratra ny anarana raha toa ka mbola tsy navita izany teo amin'ny fidirana ianao. Ny fisoratana anarana amin'ny site web, ny Facebook sy eo amin'ny andriamatoa rakoton'Andray Aman-tantely dia mitohy hatrany ary hiangaviantsika amin'ny anarana feno ary ny ora izay tiantsika hanatrehana ny fanompoam-pivavahana ary ny laharana finday mba ahafahana manatsaratra ny fandaminana. Dia toy izay ireo asa sy raharahany fiangonana ho an'Andriamanitra iray ny voninahitra. Isaorantsika ravana ny tompon'Andriamanitra ny amin'ny fahaterahany fotoana tamin'izao anio izao. Nahafahantsika nanome voninahitra an'Andriamanitra, nahafahantsika hitako ny fampahery ary ny fanompo ny fitahina sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tontontsika. Isaorana ny amin'ny ravana ny tompo ary isaorantsika rehetra tamin'ny fiarahantsika miefana sy mivavaka tamin'ny alahady lasa teo, ny alahady Pentekoste izany. Isaorantsika an'Andriamanitra no nampitsahan'ny fanahy masina, fa indrindra ny fampaherizantsika amin'ny ezaka hatramin'ny fidiovana izany. Isaorantsika amin'ny tompo ravana ny ezaka hita tanteraka, fa
millions rehefa vita. Sisa ny antsika zany dia 10 millions d'ariary. Dia zany ny fanantanantsika riavana, fampivavahantsika, fampahirizantsika, tanantsika rehetra mba samy hanolotra izay mitahin'ny tompo azy, ho famitana izany toerana fidiovana izany. Ny faharoa avako dia araka rehefa natsika tao anatin'ny tompoteny teo, amin'ny fahadimy ny volana jolay ho avy izao, dia fotoan-dehibe tokoa antsika zanak'Andriamanitra efa mavadiny tapo satria fetiny vokatra io. Ny fotoan-dehibe miaona ny taranaka rehetra, fa fotoan-dehibe mila ihany koa iarahantsika mivavaka sy mifampahery. Dia manentana anao fanavavaka izany asa izany, ary indrindra manentana anao mba ho tonga tao ny zanaka aman-jafy mba hiaran'ny voninahitra an'Andriamanitra rehetra amin'izany fotoan-dehibe izany. Fanaontsika moa raha voaray volana milohan'ny fitom-bokatra ny manao tonona. Tsy tanteraka nefa izany amin'izao andro izao, ny antony ara-pahasalamana mba tsy hisian'ny fivezivezena betsaka ao anatin'izao fiaraha-mivavaka izao. Fa rehefa mirava kosa ny fampam-pivavahana amin'izao emin'andro vaovao izao, dia afaka manotatsika tao amin'ny fanarahana izay rehetra nitahin'ny tompo antsika ny fiomana sy fanomanana izany fitom-bokatra izany. Farandiavana mpanompon'Andriamanitra manatanteraka raiki-pisaorana noho ny fitahin'Andriamanitra azy sy ny ankonany, ka manolotra vola raiki-pisaorana 2 hetsy ariary izay mitsinjara toy izao. Ny 400 ariary ho an'ny pasteur Alain Andrianasoa, ary ny 9 sy 1 hetsy ariary kosa eo an'ny trano fidiovana. Dia mivoninahitra ny fiarako an'Andriamanitra ihany. Fa ny fitahiana amintsika rehetra, vita avy amin'ny mpanompony sy ny ankonany dia manatanteraka izao raiki-pisaorana izao. Riavana malala, androso amin'ny rakitra isika, kaoka isika no izany am-pitiavana mba hakasitrahan'Andriamanitra. Iratantsika mandritra ny rakitra ny faefatra amin'ny telopolo sy dimanjato.
misaotra an'Andriamanitra isika rehetra noho ny fahatanterahana soamantsara ity fanompoam-pivavahana ity, ary isaorana ihany koa isika rehetra nandray anjara tamin'izany. Amarana ny fotoana isika, ka andeha ataontsika ny hira fa telopolo sy dimanjato mialoha ny tsodrano. Raisanao ary amin'ny tsodrano, izay tolotra indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay tompo sy mpamonjy antsika manao hoe ary ny fiadanan'Andriamanitra, izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonana sy ny hevitra rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo, ary ny fanampaisana ny fanahy masina ho aminao sy ny ankonanao, anisy amin'ity tsaro mandrakizay. Amen. Petraka eny aloha ho an'Andriamanitra.